Toy vavakantsika raha io indreto zay manantona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Manantona ilay seza fiandrianan'ny fahasoavany zahay. Raha io matoa ianao no mitondra ny tsiraray avy eto amin'ity toerana ity dia satria manana planiny ianao. Manana zavatra ho atao manokana amin'ny fiainan'ny tsiraray avy ianao. Raha marana amin'ny taona ny tsiraray avy dia fa maranana ny taona miaraka amina diatananao ray. Miaraka amina etsika manokana avy aminao ray. Miaraka amina fijoroana vavolombelona manokana zay namarana ny tsiraray avy ny taona. Raha io tsy ara-nofo anefa ny ampitrangana izany. Misy karazany zavatra zay tsy ho vitanay mihitsy ara-nofo. Fa raha io mitondra anay ianao ary te hitaizanay ara-panasy anangana ny fiainam-panahinay ianao mba hahatonga anao anao zavatra mahery indray amin'ny fiainan'ny tsiraray avy. Androany ao anatin'ny teninao ary dia aoka etry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy. Etry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy. Amen. Afaka mahazo ny toeranao ianao a? Mba tenenkenao akaikinao hoe zahay dia mino ny fahagagana ho anao. Ny lohahevitra iarahantsika androany dia izao, zay mivavaka ny mandresy. Ahoana tsara? Ampahereziko eo no akaikinao zay mivavaka ny mandresy hoe. Exodosy 7:15 hatramin'ny 17. Alleluia. Io fandresena io zany afaka olona tsy apoizina amin'ny mandresy. Averiko fandroany. Io fandresena io afaka olona tsy apoizina. Izy ny mandresy any aparany. Tsy hoe iza manam-bola be zay mandresy any aparany. Tsy hoe iza malala olona ambony. Tsy hoe iza nefa mivonona efa ela be. Fa raha lasaka anabavy eo zay miaraka amin'Andriamanitra, zay olombavaka, izy mandresy any aparany. Teneno hoe zay olombavaka hoe zay miaraka amin'Andriamanitra hoe izy ny mandresy. Mba io olona akaikinao io ane zahay. Amen. Exodosy 7:15 ka hatramin'ny 17. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Efa nanomboka ihany zay teny amin'ny onjam-peo fa hiditra lalina androany ary vavaka manokana antsika anao an'ilay hetsika ara-panahintsika zay meny tompo taridalana ho ataontsika androany. Amen. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary. Exodosy 7:15 ka hatramin'ny 17. Ary tonga ny Amalekita ka niady tamin'ny Israely tao Refidim. Dia hoy Mosesy tamin'i Josoa, mifidiana lehilahy antsika dia mandehana ka miadia amin'ny Amalekita raha ampitso dia hijoro tapony avoana ka hitana ny tehin'Andriamanitra ety an-tanako. Ary Josoa dia nanao arak'izay efa nolazainy Mosesy taminy ka niady tamin'ny Amalekita izy. Ary Mosesy sy Arona sy Ora kosa niakatra ho any tapony avoana. Ary raha nasandratry Mosesy ny tanany dia nahery ny Israely. Fa raha nampidiny ny tanany dia nahery kosa ny Amalekita. Fa efa vizana ny tanan'i Mosesy ka dia naka vato izy roa lahy ka nataony teo ambanin'i Mosesy hipetrahany. Ary Arona sy Ora dia nanohana ny tanany ka ny iray tamin'ny tanany ila ary ny iray kosa tamin'ny anila. Dia naharitra tsy nidiny intsony ny tanany mandra-pahafatin'ny masoandro. Ary Josoa dia nandresy ny Amalekita sy ny olony tamin'ny lela-javatra. Andresene ianao andresene ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely. Efa nalaza ery an-tanàna ny zavatra zay nitondran'Andriamanitra azy. Tampokeo anefa misy firenena, misy fahavalo zay tsy nanaovana déclaration de guerre. Misy fahavalo zay tsy nanao ratsy tamin'ny zanak'Israely. Tsy hoe nisy fahadisoana manokana nataon'ny zanak'Israely, fa misy fahavalo tsotra zao tonga dia nanapa-kevitra hoe anafika. Mba tiako ianao ahalala an'ity zavatra ity hoe ny problème tsy voatery ho an'ny olona hoe nanao fahadisoana tamin'ny fiainana. Averiko fandroany. Ny problème tsy voatery ho an'ny olona zay nanao fahadisoana tamin'ny fiainana. Eto zao ny zanak'Israely sady tsy nanao fahadisoana
Ary indrindra ny zanak'Israely tena ao anaty planina an'Andriamanitra. Averiko fandroany. Tena ao anaty planina an'Andriamanitra ny zanak'Israely. Kanefa misy manafika. Alasaka anabavy. Tsy hoe rehefa ao planina an'Andriamanitra ianao dia tsisy hanafika. Fa tadidio fandraindray ianao anatin'ny planina an'Andriamanitra mihitsy ny tafian'ny devoly. Mariavy ianao e? Tsy hoe nanota ianao. Fa tena ianao ilay ao anaty planina an'Andriamanitra mihitsy ny tiany soparana. Resaka tamina ranabavy ray tao ivelany tao dia resaka amiko izy ozy izy pastera tsy azoko mihitsy ozy izy. Zaho ozy izy mijoro ara-panahy tsara. Zaho ozy izy tena miezaka ny tena hoe mitrotro ny fianakaviana iray manontolo. Fa pastera, fa feno devoly manafika ozy izy. Dia ozy amantsy anazy. Jesosy ary Andriamanitra any am-pifadikanina mbola tafian'ny devoly. Mba tenikeno akaikinao hoe normal ianao raha tafiano hoe. Raha tsy tafiany ianao mailomailo. Ka tsy marina ve zany e? Fa le miaraka amin'ny tompo mihitsy ka lasaka anabavy. Misy fotoana ianao mandalo zavatra. Averiko fandroany. Le miaraka amin'ny tompo mihitsy. Misy fotoana ianao mandalo zavatra. Tsy hoe nanao fahadisony ianao. Tsy hoe nanota be ianao. Fa le lalana miaraka amin'ny tompo mihitsy no misy fotoana iainana zavatra tsy apoizina. Mariavy ianao e? Ampahirezo kely aloha akaikinao hoe izany mihitsy le fiainana. Ka tsy izany ve le izy? Ianao le mba tena feno vavaka iny. Tapika eo miditra ny trano le vadinao efa ela tsy nisotro mamy be. Ianao le mba tena feno vavaka iny. Nandray karama nisy nangary paosy. Mandalo zany. Tenikeno akaikinao mandalo zany hoe. Tsy midika akory hoe nanota ianao. Fa tadidio ianao nefa avalon'ny devoly foana. Ianao ne nahoana ataonao tafihany foana ianao e. Fa zao fotsiny aoka ianao olona tena vonona tsara hiandry tsara sy hiaro tena amin'ny fanafihan'ny devoly. Aoka tsy ho latsaka amin'ny fiainam-panahinao. Nampahireziko mihitsy le ranabavy. Ny devoly misaodisody eny. Misy olo zay nandefa SMS tamiko. Vadina pastera teto am-piangonana. Zao ny teneniny, pastera, zaho izy tena le feno vavaka iny mihitsy, dia manofy aho izy izy. Dia le nofiko izy izy, ohatry ny ao anatina bulle anankiray ahako. Dia zaho mivavaka, dia manodidina anao izy izy feno devoly, fa zaho anaty bulle. Inona ozy izy ny dika zany? Dia ozy amantsy anazy, zany ny antsoina hoe fiainana. Ampahireziko eo no kaikinao, zany ny antsoina hoe fiainana hoe. Diso ianao ka mieritreritra rehefa mivavaka ianao dia lavitra ny devoly. Rehefa nivoro ny zanak'Andriamanitra dia mba teo koa Satana. Misy zavatra zany mila hanamboarana amin'ny fisainantsika kristianina hoe tandremo fa ianao zany amin'ny fotoana rehetra tafihany. Noho izany ianao mila matanjaka ara-panahy tsara. Tenenikeno akaikinao hoe ataovy izay hampatanjaka anao ara-panahy tsara hoe. Za manona hoe ninona fanafihany hiala maina izy sady hivadika fijoroana vavolombelona ampaherin'ny manodidina amin'ny zavatra mitranga aminao. Ataovy menina mafy be. Io ady andalovanao io dia mifarana amin'ny fijoroana vavolombelona io. Hitatary ianao. Mba tenenikeno akaikinao hoe hitatary ianao e. Ary azagaky ianao raha fosain'ny olona. Fa ny vavan'ny olona mifosy io tsy mijanona io raha tsy mitatara zavatra tsara momba anao io. Ny mason'ny olona izay nahita ny adinao dia hahita ny fisandratanao. Ny vavan'ny olona izay mitantara momba anao dia hitantara zavatra tsara momba anao. Raha matanjaka tsara ny fiainam-panahinao. Ino tsara ary. Tonga ny Amalekita, niady, rafitra niady. Zao ny tenen'i Mosesy. Josoa mandehana ianao mivavaka. Mandehana ianao miady. Fa za kosa ozy izy andeha ho aiza ho any tapika foana hivavaka. Vavaka ny dika le hoe mitana ny tehin'Andriamanitra atao ambony. Dia lasa Josoa niady. Zao ny zavatra mahagaga ka lasaka anabavy. Misy zavatra tsy azo hazavaina. Tsy hay ho hazavaina hoe maninona. Hoe rafitra niady isaky ny mitsangana ny tanan'i Mosesy dia iza mandresy zanak'Israely. Dia isaky ny reraka Mosesy ka mampidina ny tanany dia mahazovana ny Amalekita.
Alasaka anabavy, tsy hay ho azavaina. Tsy hay ho azavaina hoe inona mahatonga an'izany. Ny tena marina, misy tontolo ara-panahy manokana ao ambadiky ny vavaka. Teny keno akaikinao hoe misy tontolo ara-panahy manokana ao ambadiky ny vavaka hoe tsy hay ho azavaina le izy. Rehefa hitany iarona sy ora le izy, izy hoe misy zavatra fahafa. Ifonako fa ataoko le fihetsika. Miresaka izy mgala sady mijery an'le ady. Ike ambony akitsy zany sady mijery an'le ady dia mijery amin'ny Mosesy mampangatra tanana oatra zao. Dia rehefa reraka Mosesy dia milatsaka ny tanany. Dia gaga be zalahy. Ary manino reto mahazo vahana indray. Makaina kely Mosesy dia mampakatra ny tanany. Vao miakatra indray ny tanany, mahazo vahana zanak'Israely. Midina ny tanany Mosesy, mahazo vahana indray ny Amalekita. Resaka amin'izay rona sy ora, misy zavatra fahafa. Rehefa mitsangana ny tanany ray aman-dreny be, dia maresitsika. Raha vao milatsaka ny tanany ray aman-dreny be, dia resitsika. Dia ozy izy mgala, andao atao izay tsy dina ny tanany io tsony. Ahoana tsara ny zavatra ny teneniny. Lasa izy mgala, inona nataony? Nakavato izy, dia napetra ny tao ambany Mosesy. Dia ny anankiray mitazona ny eo anilany, tanany ilany, dia ny ray mitazona tanany ilany. Ka lasaka anabavy, filazan'ny olona matetika dia hoe nitohanany Mosesy. Fa ny tena marina, lay hetsika ara-panahy nataony Mosesy ny tena nitohanany. Lay vavaka ataony Mosesy ny tena nitohanany. Satria maninona? Hitan'izy mgala fa rehefa matanjaka le vavaka dia mandresy ny zanak'Israely. Teny keno akaiky hoe rehefa matanjaka le vavaka hoe dia mandresy ny zanak'Israely. Alasaka anabavy, loha hevitritsika moa dia hoe zay mivavaka no mandresy. Misy zavatra mila ianarantsika, lesona anankiroa zay tiako hoe notenao, tena noteo. Alasaka anabavy, raha misy zavatra tsy tokony mitsahatra ao amin'ny fiainanao dia inona ary? Inona ary? Fiainam-bavaka. Ny tena marina zany ny miantoka an'le fandresena. Tsy hoe iza ny miaramila betsaka na iza ny nanao kongo-fo. Fa miantoka an'le fandresena dia izao, misy vavaka ve manohana anao ambadika. Ahoana tsara hoy alasaka anabavy eo, amin'ny fiainana aza etikoetina fotsiny ohatr'izao amin'ny fiainana, fa tena assuré eo amin'ny fiainana hoe misy vavaka mibata amin'ny fiainako, misy vavaka manosika ny fiainako. Maria tsara ve ianao? Aka teboka anankiroa tsika na telo tsy maninona mihitsy. Voalohany dia izao, ho an'ny fiainanao manokana, assuré eo fa olombavaka ianao. Ndry zay olona te handresy zao amin'ny fiainana dia ao anatin'ny fanahiny any izy anao hoe amen mafy be mihitsy. Satria maninona? Le izy ane zany ka lasaka anabavy, tsy hoe ny Amalekita ny kely na vitsy na hoe matanjaka, fa tena mifamatotra tanteraka mihitsy le hoe mivavaka sy ny fandresena. Amin'ny fiainana zany, ny olona zay te hanana antoka amin'ny hoaviny dia olona vavaka. Nomboka miaina le amen na raiko. Tsy fantatro hoe aiza ianao mivavaka, aiza ny fiangonana ivavahanao. Tsy ratsy ny fiangonana ivavahanao, tsara ny fiangonana ivavahanao, fa ka lasaka anabavy eo, mihoatra lavitra an'izany ny fiainam-bavaka ao. Tena manana fiainam-bavaka. Averiko fandroany, tena manana fiainam-bavaka. Averiko fantelony, tena manana fiainam-bavaka. Le zavatra mitrangana hoe tena mifamatotra direct amin'ny vavaka. Raha vao milatsaka le tanana dia resy ny zanak'Israely. Vao miakatra le tanana, baka isotsainany misy Amalekita zany andeha amely ny zanak'Israely. Dia eo Mosesy le avy nakaina kely. Le Amalekita manangana ny tanana andeha amely, eo Mosesy mananga tanana, tapika eo le zanak'Israely indray mamely voalohany. Ndry raha mba azonao ane zany tena ataovy amenina mafy be. Voalohany
voalohany indrindra raha te handeha lavitra ianao tadijio fa manana malekita ianao iona aminao eny an-dalana eny fa reny zavatra reny mitaky vavaka menina ny faharoa ka lasaka nabavy dia izao samy manana ny ankonantsika sika za aloha mino hoe matoy ianao mivavaka ianao mivavaka io izy fiantraikany any amin'ny fianakavianao io izy fiantraikany amin'ny vadinao io izy fiantraikany amin'ny zanakao fa raha lasaka nabavy eo fantatrao ve fa ianao ny mosesiny ankonanao zany vavy zany vady zany zanaka raha lasaka nabavy eo Andriamanitra amin'ny zavatra andalova amin'ny fianakavianao io ianao ny andrasany vavaka rehefa ianao no mivavaka raha lasaka nabavy io ifonako aminao le olona niaraka tamin'ny josoa rehetrarehetra niadiny tsy hoe olona masina daholo ny fandresen'ny olona eny anady dia mifamatotra tamin'ny Mosesy fa tsy mifamatotra taminy hoe masina ve le teny anady ny tianambara dia izao ny fandresen'ny ankonanao tsy mifamatotra amin'ny toetra ny vadinao tsy mifamatotra amin'ny toetra ny zanakao tsy mifamatotra amin'ny hoe ifonako aminao misy olona mitaraina pastera manodidina anay ny mpanompo sampy daholo dia oza inona problème ka mpanompo sampy daholo dia oza mantsele olona mbola mpanompo sampy ary zany nihitanao fa raha sokafan'ny tompo ny masom-panahinao ao an-tranao mihitsy misy midevolo mety mandendeha ao ka tsy marina ve zany ka tsy marina ve zany kinona ho any atahoranao an'izay mpanompo sampy ny tokony ataonao dia izao ataovy izay ampatanjaka amin'ny fiainam-panahinao dia tsy afaka manao ninino ireo